mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity an'ity manona fahasoavan'ny tompo sy mirary ny soa indrindra tsirairay avy eo amintsika tsirairay avy ihany koa. Rendelantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka sika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ao, saotra anao izay fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahana manika teninao. Irina indrindra raha eo ianao ny mba hiasa ao amin'ny fiainanay ka tsy natao hatrany amin'io avy izay satria fantatra fa ianao mitantana anay trany. Ampitomboy ny finoanay, ampitomboy ihany koa ny fahafantaranay ianao ka ahafahanay mandray fanapa-kevitra tsara kokoa hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe izay mahalala ny zanaka dia mahalala ny ray. Manerana amin'ny filazantsara ny Jaona dia lazalazain'ilay apôstôly ny fanazavana an'i Jesosy mahakasika anazy ilay zanaka ny asa izay manondra ny ray ihany koa. Hazavan'i Jesosy hoe iza ny ray ary asehony ny fifandraisana amin'ny tontolo misy atsika. Mifanaraka amin'ny Jaona toko 1:7 izany rehetra izany izay milaza fa mampafantatra ny ray izy. Mbetsaka tokoa manko Jesosy no manao an'izany. Eo amin'ny 9:30 eo no ahitana ny teny hoe ray ao amin'ny filazantsara ny Jaona, ary 20 kosa ao amin'ny Jaona 1 hatramin'ny Jaona 7 mahery ny ray apahatelo ny fampiasana an'io teny io amin'ny testamenta vaovao izany. Ny lahateny ho fanaovam-beloma izay nataon'i Jesosy no anankiray amin'ny toerana ampahafantarany ray ao amin'ny filazantsara. Solontenan'ny ray teto tany Jesosy ary tonga nofo mba haneo ny sitrapon'ny ray. Raha ny marina dia nambarany fa ny hanao ny sitrapon'ny ray fa tsy ny azo ny tadiaviny amin'ny zavatra rehetra. Tao fanambarana manaitra no fahitana an'izany raha atao indray mijery, kanefa maneho izany fa nilefitra tanteraka tamin'ny ray Jesosy amin'ny maha-olombelona azy. Nolazana ihany koa fa ny raha ny ray izy mba mita ny asany, famonjena ny taranak'olombelona ary manambara ny asany ny ray. Nambarany Jesosy fa naniraka azy ny ray mba hanaovany fanompoana ka amin'ny alalan'irery ihany no ahafahan'ny taranak'olombelona manatona ny ray. Ireny ray ny ananan'ny olona ny fiainana mandrakizay izay ao amin'i Jesosy, izy izay nampanantena fa hanangana azy ireo amin'ny fitsangana amin'ny maty. Mahatalanjona tokoa ny fanambaran'i Jesosy mikasika ny fifandraisana amin'ny ray. Ambarany fa ny fampianaran'ny rehetra dia fampianaran'ny ray ary izay lazain'ny rehetra koa dia ireny avy tamin'ny ray. Izay mino azy dia toy ny mino ny ray ihany, ny teniny sy ny asany dia samy an'ny ray ihany koa. Izy ny ray izany dia iray ihany amin'ny fitiavana ny taranak'olombelona sy ny famonjena azy ireo. Fanambarana mihezinezina manao ahoana ry izany momba ny firaisana ety dia entina an'i Jesosy amin'ilay raintsika izay any an-danitra. Izany dia tiany tompo ihany koa isika mba hanana fifandraisana ety aminy, mba ho iray tokoa isika ao amin'i Jesosy fa ray ihany koa amin'ilay ray izay mpahary antsika. Amen. Andriamanitra ray tsy hany azy an-danitra, mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra izay mampahafantatra anay, indrindra ny maha-iray ianao amin'Andriamanitra ray. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hitombo finoananao hatrany ka ahatsapa fa nomenao fahafahana tokoa ahafahana mifandray aminao ary zava-dehibe ny ahafahanay mitombo mandrakariva ihany koa aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.